mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. dia miarabantsika rehetra indray na tratra somatsara izao alarobia izao fatafaraka aminareo indray zay dia arabaintsika rehetra navita soa fetiny paka dia ho paka foana ny fiainantsika fandraisena foana ny fiainantsika hafaliana foana ary fiadanana foana satria izay no notonoan'i Jesosy Kristy efa avy tany amin'ny fahafatesana ka ny amin'ny fahavelomana izy fiadanana ho anareo dia fiadanana koa ho antsika rehetra mba hovanintsika rehetra mba hovanina mo général mba hovanina Andriamatoa Flavien mba hovanina Andriamatoa Bruno mba hovanina Andriamatoa Miaja hovanina koa Andriamatoa Jadi moa zany zao miasa akaiky eto dia mba hovanina tsika rehetra mba komanana ny fiarabana tsika rehetra hoe natratra ny paka somatsara na vita ny paka somatsara dia tena tondra fivadanana sy fifaliana sy fahasambarana fa zay ny zavatra andresantsika tamin'ny heriny resaka an'izany atao hoe fahasambarana zany tsy misy olona tsy maniry io sambatra raha mbola hoe eto tany ary zay ny tena zava-dehibe hoe nandalo ny paka zany tsika ny aina n'izany paka zany tsika petraka amin'ny fanontaniana mba nahatsiaro fahasambarana ve ianao tamin'izany mba nahatsiaro faly ve ianao nahatsiaro an'izany hoe mitsangana velona indray Jesosy zava-dehibe ny zany na zany no azahoana fahasambarana fieritreretana mety hoe eritreretinao hoe zavatra tsy dia fahita loatra na tsy fanao foana fa mba misy fotoana mba atserovana an'izany dia teraka fifaliana zany teraka fahasambarana teraka fahatokisantena teraka fanantenana zany rehetra rehetra zany teraka fahasambarana daholo Andriamatoa Flavien raha ohatra ka zay ngambany fa na izany nato zany dia andao no jeritodika kely fotsiny alohan'ny anoisantsika satria vita ny zavatra andresantsika tamin'ny heriny mazava loatra fa hoe midresaka momba fahasambarana kanefa raha vao niteny izany tsika dia hoe tsy maintsy misy apetraka ny atao hoe vinam-piainana vinam-piainana zany hoe misy vina misy zavatra kendrena misy tanjona tiako tratrarina misy zavatra tena hoe ametrahana fototra an'izany fitiavan'ny mpivady na ny fanorenana tokantrano zany anisan'ny resantsika tamin'izany Andriamatoa Flavien dia hoe aza mba mampanantena zavatra tsy ho vita na ho tanterahana tena tsy miteraka fahasambarana ary miteraka ahiahy miteraka tsy fampatokisana no mametraka manao teny nefa tsy ho tanterahana reny dia ataon'ny olona hoe toky ampasana eo fotony noetin'ny fahoriana dia dia tsy andahoanao dia nijanako dia ataoko anjao rehefa avy eo zavatra hafa nomitranga ary zay anisan'ny zavatra tena fototra tokony hapetraka mihitsy hoe teny nomena io tokony ho tanterahana satria tsy zavatra ratsy Andriamatoa Flavien ohatran'ny fahadisom-panantenana ary indrindra zany foana ny mahatonga antsika mametraka foana ny hoe tambazotra tsy mahazo misaraka ny fiaina tokantrano sy ny fiainam-pirenena ny ataontsika hoe ny tokantrano ahorona sy fitantanam-pirenena tsy azo sarahana misy tsika manko miteny ohatra hoe fanomanana ny ray ho reny ho vady tompona andraikitra fa fanomanana ihany koa indrindra olom-pirenena tompona andraikitra malala ny adidiny malala ny andraikiny eo amin'izany hoe aizany mba anjara toerany eo amin'ny firenena mba hiteraka fahasambarana tsy ho azo manokana ihany fa eo amin'ny fiarahamonina ihany koa zany no anisan'ny anaovantsika nytony fandarany tony indrindrandreny hoe mba hametrahana zany atao hoe fahasambarana iny zany zao fahasambarana anisan'ny zavatra faharoa nyresantsika tamin'ny heriny Andriamatoa Flavien satria tsika manao jeritodika ihany dia hoe ataovy zay isin'ny fifanankalozan-kevitra hatrany io fifanankalozan-kevitra io tena zava-dehibe ary io no anisan'ny ataontsika hoe mafiorina ny atao hoe tokantrano mamafiorina ny fifandraisana mamafiorina ny fampatokisana misy eo amin'ny olon-droa fa tsy vitany hoe olon-droa fotsiny fa hoe misy eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra tena zava-dehibe mihitsy zany za zao androany tsika mandeha makatio misendra mamaky gazety dia maha-olom-pirenena moa dia mba tia fantatra ny zava-misy anisan'ny zavatra nanetra za molona mpandala tantara dia ny zavatra nanaitra soratany magazety anankiray ny hoe tokony mba hisy aga mainty eo akaiky ny mpitondra izy ao moa le aga mainty mpanolotsaina tena endry tamin'ny fotoana an'Andrianampoinimerina ary ny fisindrany aga mainty zany no anisan'ny firindrana misy angambany eritreretiko hoe nahatonga an'Andrianampoinimerina ny teny mihitsy ny hoe tsy adidiko za samy rery fa adidiko za sy anareo
Anisan'ny zavatra nisy fotoana ny fampiresahako na hoe karazana naovana famelabelan-kevitra tamin'ny sehatra anankiray dia anisan'ny zavatra nyteneniko Andriamatoa Flavian dia hoy aho hoe tadidra fa zaho dia efa tany amin'ny Repoblika voalohany ho an'ny asa efa nanana ndraiky sy tany amin'ny Repoblika voalohany mbola velonaina somatsara mahita an'izao Repoblika faefatra zao nahita n'ireo mpitondra mifandimbo maro zavatra anisan'ny teneniko tamin'izay fotoana hoe karazana famelabelan-kevitra nataoko izay dia ozy aho hoe anisany nanakorontana an'ity firenen'ity dia ny olona manodidina ny mpitondra dia nanampina ny masony sy nanampina ny sofiny engany ianareo zay eo mitoerana an'izao fotoana izao zay mihitsy ny zavatra teniko tsy hanampina ny masony filoha ary tsy hanampina ny sofiny zay ny nanahita tamin'le lahatsoratra ny voakany hoany ary zany io sy io fifandraisana foana ny fiainana andavanandro ny fiainana tokantrano ny fiainam-pirenena ny fiainan'ny fiarahamonina fa zay ny maha-olom-pirenena antsika sy zay ny mahatao hoe olona tompona ndraiky sasa maha-olom-banina antsika tena ilaina zany zavatra any satria ndraindray manko Andriamatoa Flavien ohatra ny eritreretin'ny olona hoe raha vao manao fanakana ianao dia hoe fanaratsiana tsia ny hevitry ny maro mataka-davitra ary ny olona tiana ny zanakatiana no anarina zay toe-panahy malagasy mihitsy zay zavatra ary ny fanoroana ny fanakevitra anatsarana fiainana zay ny tena ataoko hoe anjara biriky tokony hoentitsika vahoaka tsirairay avy raha tena vonina tokoa tsika hiara iasa mpitondra raha tena vonina tokoa tsika hampandroso ny firenena ity dia zay anjara biriky zay ento fa zay anjara biriky entinao zay zay le apahany hitondra fahasambarana ho an'ny firenetsika tsy izatsika amin'izay ary ny anina fa zay fametrahana fotsiny le hoe tambatsotra miaraka zay ny hoe voalohany hoe mampanatantandremy ny mampanatena zavatra tsy ho tanterahana ny faharoa dia hoe atao zay sy ny fanolozan-kevitra ny fahatelo dia hoe raha misy olana miaraha mitady zay vahaolana fa tsy apetraka amin'ny anankiray rery miaraha mitady vahaolana ary eo ny antony tena hoe mahazava-dehibe an'le fanakalozan-kevitra Andriamatoa Flavien ty zavatra manahirana ohatrany hoe ny rehefa tsy mazava amin'ny olana dia miteraka ahiahy inona ny fahendrena malagasy ny ahiahy tsy havanana avy hatrany le olona nefa dia tonga dia manamelika kareo nge tsy maintsy zao foana ka rehefa tsy mazava amin'io sarika zo zatsika ohatra hoe anao fanovana lalam-panorenana ohatra ka raha tsy mazava tsara amin'ny olona ary zany zao dia anisany hoe anjara biriky entina amin'ny tony sehatra fanabeazany tony hoe aza vao tsara amin'ny olona fa rehefa mazava io nge tsy safa amin'ny mbola fitenenana ohatrany hoe obolana eny tsisy mangidy ohatrany sakay fa rehefa hitenerana telona foana io zavatra io ary zay fahafahana hoe na dia mangidy aza na mety ho sarotra aza ny zavatra entina le fanovana kanefa rehefa natao tenerana azany fototra mbola ataoko hoe fiarahamonina malagasy sotoavina ny fiarahamonina malagasy ny teny fampiarana zava-dehibe loatra ny zavatra any aza tsy tokony ataotsika hoe ambaivanina fa tena ilaina ary tena ilaina ary tena ilaina fa naniko mihitsy mamerina azy intelo noho ny hoe mamavesa-danja zany hoe teny fampiarana zany zava-dehibe zay fahaefatra ny fanekena ny mahazay ny tsirairay ny fanekena ny mahazay ny tsirairay io ndraindray ohatra ny ambaivan'ny olona io olombelona io ne tsisy mitovy Andriamatoa Flavien amina miliara maro azy tsika ary mahazay iny moa le mahazay io le ataon'ny frantsay hoe personnalité anisan'ny zavatra mampalahelo eto amin'ny firenentsika dia eo amin'le lafin'ny fanabeazana tsika tsy manao zay ampivelatra ny mahazay ohatra hoe ny toetrany zanatsika fisainany zanatsika amin'ny hoe anana ny fahatokisantena anana ny fahasahina maneho hevitra anana ny fahasahina manao zavatra hoe mba mandray tsy ataoko hoe mba tsy voatery ho isy olona foana orinany zany ohatrany hoe mba manana eritreritra izy dia mba tanterahany tsara moa dia ampio iny izy teo ataotsika le hoe famposihina raha tsy nety dia hoe hitanao nanao an'iny zao anao anakademizana fa tsy voatery foana ary nefany raha misy anisany tena hoe manapotika mahazay dia ny fanampepona anisany zavatra resantsika foana eto Andriamatoa Flavien dia hoe eo amin'ny lafin'ny fanabeazana iny moa ny tena mahamaika sododina ny ray aman-dreny ny manampepo ny manambany ny manao fampitanjana ny amin'ny hafa za dia miteny foana raha tianao hanana ny mahazay azy io zanakao eo aza ampitahana foana nampiraitam-po io nge Andriamatoa Flavien tsy ilaina ny mampitazy ary zay tsy mba mitovy amin'ny zokony na ty tsy mba mitovy amin'ny sandrany samihafa ny ireo zay le fampitazay anisan'ny endrika anankiray fanapotehana ny mahazay amin'ny olona anankiray
tsisy avy amin'izany le hoe tsy mba misy famporosihana mihitsy na de kely ary fa fanam-piampona foana tsy mba mitovy amin'izay zana bahoaka zaza maditra mafy loha mafy atoka sarotra tenena matata zany rehetrarehetra zany a eo amin'le ary ny tena zavatra mampalahelo ndray matovy any de eo amin'le fotoana zany hoe amin'le adolatsitra isokafany ipetrahany mahizay tsirairay avy eo ny tena mahazo an'izay ny tanora ary nefany a rehefa trana zay zavatra izy de inona ny zavatra mitanga de mieritreritra izy hoe tsy tiana tsy sasatra mihitsy za de mamerimberina foana ndray matovy lavia hoe ny fitiavana ny fototry ny fitiavana de ny fifampatokisana ka rehefa manapepy foana ianao de tsy mahatoky ny mahizay azy zany rehefa mibety foana ianao de tsy mahatoky ny mahizay azy ka hoana ny ahafahana hieritreritra izy fa tianao avy eo anao gaga fa lasa mitady fitiavana any velany izy azay foana nyteneniko amin'ray aman-dreny fa le zana akoatran'izao le 12 taona le 12 taona madita manao zao sampy fitiavana tompoko tsy mifanakaikem-po aminao tsy mba mahatsiaro mihitsy hoe mba mahazo famporosihana tsy mba mahazo an'izany atao fotoana manokana hoe ianao sisy ihany mba mifanakalo hevitra ianao sisy ihany mba mandeha miantsena ianao sisy ihany miara manao zavatra tsisy na koa ny hoe mba misy fanampiana ve mba tsapany ve hoe tena ray aman-dreny azo anteherana azo itokisana azo enkinana amin'ny fotoana rehetra io ray aman-dreny io de mbola zany anisan'ny zavatra nytenentsika teto foana zany re matovy laviana zany hoe azo enkinana azo anterana zany tsy ao ny-tokantrano ihany ny teny ipetrahany zany hoe azo enkinana azo anterana zany eo amin'ny lafin'ny firenena koa za fampatokisana zay anisan'ny tena zava-dehibe tsika indray manko ohatran'ny alay-panafa hoe reve rehefa ampepona rehefa ampatahorona tsy angina fomba fanao tokoa zany any amin'ny tany hoe manao didijadona ampitahorona de anaovana de tika atao tikano tsy tikano kanefany rehefa avy eo de io tena mampalahelo amintsika nge amin'ny fotoana tena hoe amin'ny fandehanany ihany ohatran'le tikano tsy tikano ny besaka rehefa tonga nefa ny fividianana tambazana ny zaso tambazana ny zaroa omena ny zaso omena ny zaroa tsy fantatry le olona tsony ny ataony ka any ka lasa ohatrany tsy misaina tsony fa de miandro tolorana fotsiny miandro tambatambazana miandro tambazana zavatra ohatran'izany ka anisan'ny zavatra malasa fisaina ny zavatra ohatran'izany ary zany mahatonga atsika miresaka antony hoe amin'ny lafiny ataontsika hoe mba hovaniny tony mba hisiny ny fahavanonana tokoa eo amin'ny lafim-piainana zay iainantsika ny fahaefatra de hoe ny fanekenany mahazay ny tsirairay io le vonitenenina teo ny fahaefatra hoe ny fanekenany mahazay ny tsirairay de atao zay ampifameniny mahazay fa amin'izany fahafantarana hoe zao ny mahazay zany hoe ny mampiavaka nyty olo ty afaka mifanaraka ny mahazay ananako ve mahazay avy afaka mifameno ve afaka mifantanja ve afaka mifanoana ve afaka miaradia ve afaka mifampitatsoka ve afaka zany rehetrarehetra zany iny andre matofy lavia fa endrena malagasy avokoa zany zavatra tenentsika zany mahatsapan'izany ve ianao zao fotoan'izao ao atokantrano tena misy ve zany zavatra any mahatsapan'izany ve ianao eo amin'ny fiainam-pirenena eo amin'ny fiarahamonina mahatsapan'izany ve io nge zavatra foroporonina fotsiny fa zavatra iainana ary zany zavatra iainana zany rehefa mitena zany hoe zavatra iainana zany de tadio tsara fa ohatrany ianao hoe mifoka rivotra eo ohatrany ianao hoe misotro rano eo ohatrany ianao hoe mandeha ao anatin'ny fahazavana eo tsy mieritreritra ianao fa fahasoavan'Andriamanitra daholo rehetrarehetra kanefa de omen'Andriamanitra anao de tsisy avy amin'izay koa tsy voatery ho eritreretina foana zany rehetrarehetra zany fa zany hoe karazana toetra ananana toetra tena hoe efa azo ao aminao anananao de azo ainao ny miaina azy fa tena zava-dehibe ary zay indrindra manko ny tena hoe zavatra tena ilaina zay le hoe hainao hoe ny mampifameno ny mahazay anao sy zany nge ny antony resantsika efa asa telo herinandro lasa zay raha didiso le hoe toetra hoe misy le mora tezitra de misy le hoe ohatrany moramora zavatra de misy le malaheloelo zany iny ny antony satria zavatra ny tena rapetrapetraka fotsiny ndray fa izy ifandraisany amin'izay zavatra efa ndresahana na zavatra mbola horesahana de zavatra efa ohatrany hoe apetrapetraka mialoha ny ataontsika hoe ny lafan'ny fahadimy andre matofy lavia de hoe ny finoana mitovy de anisan'ny fototra mampatezan'ny tokantrano ty tena petrako tsara mihitsy io zavatra amin'izao fotoan'izao manko nandray ohatrany misy manamaivana ny finoana tsika voatsika nankalazany paka
tena tokony mipetraka zany hoe resaka finoana zany ny finoana nge tsy zavatra hoe zavatra vonjy-tavanandro fa zavatra tena iainana ary zany finoana zany amiko ohatra ny rivotra iainana ohatra ny rano sotroina mahavelona mitondra aina zany mitondra fahatsara-piainana mitondra fahavelomana zany finoana zany ny tena zavatra mahavariana nge ndre matoflaveny de hoe zany rane de alay-panahy mihitsy miteny tsika ndraindray miteny hoe kristianina fa tsika miankona tsika mety mivavaka fa tsy manam-pinoana satria ina moa mahatonga iteny izany ny finoana zay nge ny anatin'ny baiboly ny finoana nge mahafindra tendrombohitra izy finoana koa miavonjy anao zay ary le finoana io nefany raha ny zavatra nytenenin'i Jesosy na de ohatra ny voatsinampy ary be dehibe nga mba tsy mahalala zany voatsinampy zany fa zany no azo lazaina hoe voan-java-maniry kely indrindra zany voatsinampy zany kely indrindra de ny kely indrindra amin'ny finoana no lazainy Kristy hoe ahafahanao raha manana ianao na de ohatra ny voatsinampy za de mahafindra tendrombohitra ary tena hoe mahavita vagakana marina fa tsy mbola nisy nahita tamin'ny andron'ny Kristy ara hoe nanehoany finoana de iny tokoa mifindra le tendrombohitra fa ny zavatra nisy kosa de matoflaveny de tadidinao le aviavy hoe nananteny izy hoe nisy voany tsy nisy voany ka le aviavy de nozoniny de maina za tsy teny hoe finoan'ny Kristy ohatra ny voatsinampy fa ny zavatra fantatra de maina le izy ary ny avitany an'ireny rehetrarehetra eny isaky ny manasitrana hoe manao fahagagana Kristy isaky ny manasitrana izy de miteny foana hoe ny finoanao tena manana finoana ary vesika tena mipetraka tokoa ve zany finoana zany ka tena hoe ahafahatsika eto indraindray ohatra ny tsy vazovazo mihitsy tena iny fa zavatra tena hoe tena zavatra tena ao misaiko ao mifoko ao mifanako mihitsy raha zay ny azoko ilazana azy hoe ny finoana velona nanany malagasy anery Andriamatoflaviany de ny fahantrany tany manan-karena ny angaran'Andriamanitra de nefa mahantra ary le finoana de fa lazaina foana fa ny finoana raha manam-pinoana ianao ka tsy arahana aza de finoana maty ny tsika finoana velona inona le arahana aza tsika mangataka etsa mangataka eo fa maninona tany manan-karena ny lozana mangataka zavatra zany miresaka finoana manko tsika de tiako tonga de metaka avy ndray le tambazotra anankiroa zavatra mahavariana mihitsy tany tsy miady tany manan-karena tany midadasika tany tsy manana morontsiraka ifandraisana amina fireneka tompontsomo goavana nomen'Andriamanitra ny malagasy tolo zany rehetrarehetra any Andriamatoflavy nefa de zay rehefa tsy manjo atsika ary zay zavatra hoe zany anie ny antony iresahany ty hoe fahasambarany ty tena nataon'Andriamanitra ho sambatra Andriamatoflavy ty Madagasikara ty tena nataon'Andriamanitra tena miteny zany ary matoa ny hira-pirenenantsika nataony hoe paster Rajasona namorona azy nitonony de tena lazako ianao fa teny zany resa lahatra zany paster zany matoa nanao tonombavaka ny hira-pirenena ary nafarana any amin'iny ho sambatra tokoa izay de sambatra tokoa izay fa maninona ary tsika ny sambatra fa maninona petraka fantany zany nge tsy hoe fanaovana fanakanany amin'ny mampandalina tantara ny teny zany tsy maintsy jerena ny zava-misy todihina ny lasa bandinina ny ho avy ho sambatra tokoa ary vetsika fa hatramin'izao aloha raha eo amin'ny lafiny ataotsika raha-pirenena ohatra mbola tsy de hita loatra nisa tokantrano ngamba ny 500 ny tokantrano ny sambatra sy finaritra ny olona manan-katao fa ny ampahany be dehibe mbola ao anatin'ny fahoriana ao anatin'ny fahasahiranana ao anatin'ny adi-tsaina zany mbola zava-misy kanefa de ny antony de io finoana io le tany sambatra fa le oleo amboniny tsy sambatra ka mampalahelo be taninao sambatra zay le hira-pirenena de ho tany sambatra le Madagasikara le sambatra tokoa izahay Andriamatoflavy ka ny farany ity avao tena de tany sambatra azaovanao hira-pirenentsika tsy mety zany mitady tapitra ny tapavolo tsy mety zany eo sambatra tokoa izahay zany tonombavaka karitsika isaky ny mirany hira-pirenena ngetsika azay finoana zay ka io le finoana ataoko hoe zava-dehibe le finoana azonao lasa endrika ivelany sisa ny enjehana raha vao hoe tsy mitovy finoana raha le olo tanao nefa zay endrika ivelany zay tsy mitondra makaizany itsy fa tena hoe tsika mino an'Andriamanitra ray tsika mino an'Andriamanitra zanaka mino an'Andriamanitra fanahy masina tsika
fanjavatra mampaleva vetivety mivady no miresaka mahita mijery ihany hoe fandronontrareo araha mahita ny rano mijoalajoala ny arabe midadasika ny tetezana lava de manontany tena fa tsika aritsenitsy mba ohatrareo nefa tena ahoana de ozy nivadika hoe le kristianina ny arseozy izy tsy mbo mitovy amin'ny silamo hoe ny atsika efa ao anaty baiboly hoe reto ny didy folo tokony arana ny silamo koa ny ao anaty ny coran de jereo tsara ny anarahany azy fa manintsika tsy mbo manaraka an'io didy folo io samy Andriamanitra le alange le Andriamanitra ivavahantsika ihany ala ny anarany azy fa nitsika Andriamanitra ray ka maninona ny nazy tena hoe rehefa hoe mifady ihany mandritry vao mifady ihany daholo izy mianakavy rehefa hoe ivavaka de mitsongoloka daholo isaky ny tonga ny fotoana tokony hitodiana ny lameka de mitodika any daholo eran'ny tany eo ny tena mipetaka le izy eo ny tena mipetaka ary anisany tena malasa fisainana mihitsy hoe mparoviana ihany ary tytsika ty mba tena hoe anaraka an'izany didy folotry zao io ngefa karazana hoe lalam-panorenana namen'Andriamanitra ny olombelona Andriamanitra filavy zay zavatra ray ka de ngambany ohatrany mafana folo oatra androany fananina tena nafana folo zay ngambany ohatrany mbola tsy tapitra indray le fa eo amin'ny tapany fahadimy zay efa jereko ny famataran'orako fa efa ny oatra roa minitra ary mialatsiny amintsika mpanaraka ny fantarana koa lasa mihena kely ny anareo eny ary hidirantsika ny tapany faharoa fandarantsika dia mandeha amin'ny YouTube any amin'ny RTP live manokany amin'ny Takariva any hoany ny famereny fandarana kosa dia isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany toy izao fivaky ny SMS tonga aty aminay voalohany talohan'ny voivady zay mivady dia efa niteny tamin'le vadiko zaho hoe tsy mety amintsika miara-mipetraka amin'ny mamanao dia tsy manaiky moa izy fa ntsisika ihany dia niara-nipetraka izay mampalahelo fa tian'le rafozako izy no hitantana ny karaman'le vadiko tezitra be le rafozako fa hoe zantoyany zay ny amin'ny inona ny ao anaty baiboly aloha andaony rainy sy ny reniny izy ary ikambana mivadiny ary de honofo ray ihany izy roa zareo lasa olona ray rehefa mbola tsy mahafoy ny tokantrano ny dada sy neny aza manambady ady tsotra rehefa mametraka ny reninao fa hoe tsy maintsy miara-mipetraka eo dia aza manambady mipetra ao tiady tokantrano koa zany iny zay fotsiny ny ande tsotra ny Andriamanitra filaviagny za tsy mitady vary teny sarotra fa rehefa mbola te hiara-petraka amin'ny dada sy neny dia aza manambady dia mijanona ao fa tsy olana zany zay ny safidinao dia taterao ny safidinao taterao ny safidindray aman-dreninao zay zany mba hangataka torevitra fa nivadiko zao dia mampirafy dia tsy hitako zay atao sady rehefa misy zavatra tsy mety ataoko dia mamaly faty foana izy dia miteny foana izy hoe matatesa mbola tiavy izy tsy tianao tsony izy ntikan'izany zany ve dia tsy mbola tsapanao ihany hoe tsy tianao tsony izy sady efa mampirafy izy no mahay vava ny manao valy braingona no tena ohatrany hoe manao tsy haiko tsony milaza an'izany zany ve vovady io vao tsika vao zao vao niresaka teo momba ny hoe fahasambarana mifiraisatsaina ny mpivady ny zavatra nresantsika teo le hoe vinam-piainana tsy manana vinam-piainana koa reny nareo eo dia asy vinam-piainana raha tianao io va ny fiainanareo zay tompoko le hoe ananganjaza fa mba torohevitra hoe aiza reny mety misy ahita mety ho ahita izay mivady moa miasa aty amin'ny faritany mba te hiaona nefa lavitra be le izy amin'ireny le hoe te ananganjaza reny matetika ny tena tsara ny eritseritra dia alors masera manontany matetika manko ny tena misy olona sahirana be any amin'ny eglizy reny tena anina dia mety hoe amin'ny alalany zareo reny fa rehefa avy eo tsy maintsy atao ara-panjakana fa tsy alailaina fotsiny le zazakely zay ngamba misy koa indraindray olona hoe pape velona sazy fam mahafantatra hoe tena misy zatovavy tena sahirana voafitaka dia hoe mba tsy ho ariny any amin'ny fakony zany na ariny any amolon-dalana sahala amin'izany dia reny koa fa rehefa avy eo tena amarinina tsara hoe anaovana fanekena mihitsy izy no nameny zanany dia tena amarinina any fanjakana hoe zao na izao na izao na izao le zavatra zay ngamba ny zavatra amin'izay koa mba fantatra hoe ave zany ny evin'le zazakely fa tsy zaza nitsomponina teny an-dalana fotsiny zay koa za vehivavy telopolo taona mananjanaka iray efatra amby folo taona tsy manambady movy tompoko
ny olana rehefa ny olona rehefa solafaka amin'ny fiainana dia tsy manana anjara fanambadiana intsony satria efa potika amin'ny fiainana dia tsy misy mity intsony. Aza tonga dia manary fanantena tena vao tamin'ny herin'ny tamin'ny tapabolina angamba tsika tenenina tamin'ny heriny loatra za malala olona 7 anaka le raha maty vady mbola nisy naka satria le ranganaka azy io tsy niteraka nanambady izy teo aloha ngamba indro nanambady izy fa tsy niteraka foana dia nainy olona mihitsy izy hoe ngamba efa zay ny anjarany hafa dia alao amelola amin'ity zanaka ty ramatozy mifankatia amin'ity 7 ko ny anao zazaray ve dia anao ve dia tsy ahita anjara amin'izany sady tsy fahampitehana ane zany zany mihitsy tsy fahampitehana zany fa azasombana amin'izany zay za tovavy 12 taona ny olona koa dia za rehefa be dia rehefa mba eny mandeha kely aza dia mitomany foana dia rehefa mihaino tantara na mihaino tononkalo na mamaky tononkalo dia mitomany foana na mivavaka dia mitomany foana fa ny tena enjana dia rehefa miresaka amin'ny olo tiako dia rehefa le samy andeha ody dia mitomany inona kaina atao dia ny dikan'izany tena hoe marina fa efa toetranao le izy fa ovay mihitsy le fiainana toetranao tsy isy lehilahy zakanao mitomany lava zany za dia eto dia tsy hoe akory sanatry ny vava hoe manapepana manakivy anao fa raha olona be ranomasina mitomany foana iany dia ozy aho aza mba manambady tsy isy lehilahy mahazaka an'izany tsisy olona be koretako zany tsisy efa amboary ny fiainana na akory rehefa tena mety hoe fitoesaseon'Andriamanitra anao hoe tsy afaka hiaraka amin'olona ianao mety miaraka amin'ny Kristiny mety aminao manao religiosy mety miova ny toetranao rehefa tonga any amin'ny fikambanana masina na religiosy ko inona maratry an'izany moa mety efa karazana fambara ataon'Andriamanitra na antso ataon'Andriamanitra aminao ne zany fa za aloha dia milaza aminao za mba manambady raha olona be ranomaso tsisy lehilahy mahazaka an'izany za vehivavy 20 taona tsy mampiteraka ve ny mastafa ny namako mitaraina be amiko foana hoe izy ony te anao firaisana be nefa tsy manana sipa dia aleony manao an'izany misy fiatraikany amin'ny tanin-jaza ve zany satria ny tanana natsofoka any azafady indrindra generaly fa tena hanampy azy te hanampy azy dia zao manatona dokotera saina ny amboary zay ny tena tsara indrindra dia amboary koa ny sainao fa tsy mety zany manatona psikology ianao eny zay mihitsy nao amin'ny ara-pahasalamana koa range vo ny eritsainy zany efa nitaiza zanakavana fa hita fa manahirana be le ray aman-dreny manome fofotsiny ny kibo momba mantsy tsy safidinay tena mba mila hevitra zay tompoko eny ka raha tena hoe mila hevitra nge dia zao hoe alao mihitsy mangataka fotoana fa tsy vita resaka tsotra fotsiny izy satria misy antony be dehibe nge ny mahatonga ny olona tsy miteraka tsy vitany fotsiny hoe satria asa mety toe-pahasalamana io koa indraindray matofy lavien misy an'le hoe toe-tsaina misy fiatraikany mihitsy za ihany le tovavy 20 taona mbola tsy manambady fa mbola ato amin'ny ray aman-dreny dia za tompoko mba nanandrana niaraka tamin'ny bandy izay dokotera izy dia noteneniny aho hoe jerena hono raha virgine na ahoana dia nanapa-kevitra ny saraka aminy fa za ve ataony an'izany atao test dia za koa tsy dia manapaizana loatra zany kosa aloha dia tena tsy mety zany dia tena famitaham-bahoaka be vava marina ny ianao zany tena tsy mety kosa zany tena tsy mety mihitsy zany amiko aloha tsy mety amiko fa sa mety aminy angamba fa amiko aloha tsy mety amiko zany manana zaza 7 taona zahay nefa very tadidy sady izy amin'izao nefa classe de 9e be de mamany foana misaotra tompoko eny ka mahatonga le zaza efa hoe very tadidy foana nge matahotra mety matahotra ka fa bedy foana fa tsy misy mipetraka ao tsaintsony zay zavatra rehetra tenena amin'ny tsisy tadidy ny fianarana ny mpianary tsisy dia ianao mibedy azy lava io mahatonga an'izany avy eo anao gaga io nge le obolana andeha matofy lave raha ny ataony mandeha za manontany hoe inona ny mitete io zao ohatra tsara mihitsy mila manantona mpitsabo satria tamin'ity herinandro ity tsika tamin'ny herinandro iny niresaka indrindra momba ny autisme
ary mety misy fiatraikana ohatran'izay ny zaza ohatran'izay ka atahorana ka noho izany tsara indrindra dia manatona mpitsabo ny fibedesana ny zaza ohatran'izany tsy vahaolana mihitsy fa vomaika fanapotehana vomaika fanapotehana azy tena marina ange zany zay misy zavatra zay ary le tahotra anke manimba tahotra manimba tsy ao ny fahatokisantena tsy ao ny fahasahiana de lasa simba tanteraka nefa izy tsy sitrapony nefa tsy sitrapony ho an'ny mpifankatisy ny fampitokisana eo amin'ny olon-droa ny tena zavatra lehibe eo amin'ny fitiavana za sy ny olo tiako zao tsy mifankahita raha tsy isan-kerinandro fa mifampatoky zay dia tsy misy olana ho an'le olona mbola manavakavaka volokoditra ireny samy voajanahary sika tsy misy mainty sy fotsy fa mitovy marina nenao zay aloha za dia miteny foana an'io ire manavakavaka sangana asan'Andriamanitra ny re olona io avakavahana io fa sao dia ahita loza amin'izany ianao ndray andro any iza no milaza aminao fa satria ianao fotsy otritra dia amboninao ny mainty otritra tsy afaka hiteny an'izany mihitsy ianao ary zange ary andrisany toy izako andray matovolany io le fijerevana volokoditra io iny anisan'ny nisin'ny fanandevozana nataon'ny mpanjanaka izy fotsy be dia ianao zarazara hoditra na mainty dia tonga dia andevozony fotsiny zao dia lasa raiky tapisaka amin'ny toe-tsaina malagasy mihitsy raha vao mainty angita volo dia tsy izy io tsy mety amintsika fa tsika fotsy fa zareo mainty aizany afantaranao zay karazany ny viny olo io raha avy hatrany dia jerevanao fitsarana ivelany fotsiny za vehivavy fito amby folo taona miperako amin'ny ray aman-dreny ny reninay tompoko mora tezitra raha vao misy zavatra tsy mety ataonay ankizy manao antolo-po ihany koa izy rehefa tezitra matetika ihany koa manao teny tsy voahevitra ary tsy miteny mihitsy izy raha tsy tena ela inona no atao tsy mety zany dia io renina toa seva mangataka fotoana ionana izy ny tokony tsabona izy ny tokony arenina tsy nareo zanaka fa izy satria izy ny fototry ny fahasamban'ny rivim-piarahamonina ho tokantrano zay tena tia veny lehilahy raha isaky ny miona amiko izy dia mangataka firaisana amiko dia za tsy mety dia milaza isaraka izy dia diso ve za sa izy no tsy tia intsony avelao izy aza manohy fiarahana amin'izany olo zany tsy tianao zany fa te ataon'ny fitaovana fitadiavana fahafinaretana fotsy ianao ka zany ko ianao raha tsiny ianao ka ataon'ny fitadiavana fahafinaretana makataka porofo fitiavana ty amiko ny olo tiako efa miezaka manao zay mety ihany na torohevitra na fifanampiana fa zavatra hafa mihitsy ny tiany alaina ty amiko koraisana ranofo zany fitahotra ozy zaho dia milaza foana tsy sasatra andray matovilavy amin'ny teny indrindra aminareo zatovovavy raha vao mangataka firaisana ranofo nefa mbola tsy mivady dia elao fa napotika ny fiainanao fotsiny zany olona tsy tianao ny olona tena tia miandry any amin'ny fanambadiana mandra-pahafatinareo nge ianareo hanana an'izay fotoana izay foany zay nataoko za dia tsy sasatra mihitsy mitena raha vao mangataka firaisana dia elao zay fotsiny za vavy tena am'telopolo taona manana zaza ray ny olana nananako azy mbola tsy nahita ny zanakay izy efa 7 taona ny zanakay nefa izy tsy mamela anambady inona no ataoko inako dia fa zaza ny zanaka ny tiambana ny efa 7 taona dia mbola mieritritra venao fa mbola hiverina aminao zany ray ny-zanako zany fiainanareo mianaka ataovy zay malavy rary azy ary olona mbola tanora ianao mety mbola manana ny anjara tandrefy ianao fa za malahelo foana mety ombafaka ny fiainanareo mianaka mbola afaka ve reny zaza miakanaka an'ireny rehefa miteny efa nianatra izy dia somary sahirana kely hono izy rehefa mamaky teny laha-kely izy mety mbola fa ny tena fanazarana azy tsy asiana miteny aingana fotsiny raha vao miakanaka izy ataovy miadana ny teninao anaka teneny moramora amin'ny eny hoe ataovy miadana zary nohatran'izany sady ampirisihana izy hiteny miadana fa tsy voatery hoe miakanakana dia tsy ho afaka tsony mankasitraka avy tena tsara ny fandaharana raha miezaka ny milefitra ny manao izay karakarana ny tokantrano foana ve za dia mety iova ny vadiko masika amiko entitra be izy mantsy mariako fa za tsy afaka ninona ny eona aminao jeneraly satria lavitra zao rehefa miteny ny olona ako raha voalavitra na Antananarivo nareo
Tsofa ny ataoko hoe any amin'ny 10 ora hariva na amin'ny 9 ora hariva any vao miantso aho. Fa tsy mandritry ny tontolo andro. Fa be dia be ny olona miantso aho amin'iny. Fa rehefa tonga any amin'ny 5 na amin'ny 9 any manko fa tsy misy olona miantso firy-tsony. Dia afaka miresaka amin'ny any amin'ny faritany ahako amin'izay. Zay foana ny firesahako amin'ny olona any amin'ny faritany tany. Za lehilahy ino am'roapolo taona tsy mbola nitory fitiavana tamina vehivavy mivantana fa saroka hinatra mety ho tara fanambadiana ve za efa miasa manao asa tena. Eny mety tany nanomboka tany Amboka teo amin'ny fomba nitezana sy nanabeazana anao teo amin'ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny teo amin'ny mpiara-mianatra za mila fotoana mila resaka lavalava zany fa tsy vitany fotsiny eto maro aninona ianao ny tsy hanambady ko raha tsy saroka enatra resa tsisy manambadiko dia ahoana zany. Miaraba général sy Flavien mahafinaritra mifandarana fa dia misaotra madame Mamy avy any Soamamana. Misaotra tompoko. Lehilahy za manoratra mbola tsy manana olon-tiana fa mbola miasa. En général ny teny hoe tsy azo atao avoany ny zaza rehefa matory tsy lavitra ny rainy ve? Ka ny fandriana ny mpivady mihitsy tsy tokony hinjanakako. Za any efa teneniko eto foana. Raha vao miteraka ianao ka ataonao eo akaikinareo mivady eo ny zanakareo dia ny dikan'izay ao an-tsain'ilay lehilahy vao ilika izy fa dia io zaza io no ivo ny fiainan'io vadinao io. Zay ny etom-boany. Dia hoe lasa mandeha any ivelany izy rehefa avy eo. Azoko izy mesika dia ilay zazakely foana. Ilay reny mpianakaviana tsy hanana fotoana tsony hoe mba hifandraisany amin'ny vadiny fa ilay zaza foana. Zay ny antony. Tovavy 20 taona no manoratra za io tompoko nifankatia tamina lehilahy iray ary niteraka iray dia nisaraka satria efa manambady olo io. Azoko atao ve tompoko ny mandray ny fanampiana ataony olony io amin'ny marainjanako azy mareko nefa fa tena tsy tiany ny ray ama. Ka izy iny izao izy olona manambady. Io zanaka kiambananareo io ve ny zanahany. Zany hoe izy natao rainy any amin'ny soram-piankonan'ilay zaza. Raha izay. Faharoa zavatra mety hitranga dia hoe mangalabadin'olona ianao dia azony vadiny toriana. Ary io misy profity azo lavana. Miteraka tany velany izy. Zavatra ohatran'izany ka iny safidinao ihany iny. Fa za dia miteny foana ary tsatsatra any miteny ny olona mangalabadin'olona farafakely ny efa bolana tranomaizina raha mitory le tompom-bady. Zay tsy araka intsony. Fa mikasa any mefanampiana an'le ramatoa izy amin'le zaza hoe raisiko zaza ikambana ka maninona ny tsy raisina raiso ary adidina inge zany izy niteraka tamina adidina amin'le zazakely iny zany raiso. Ina ka mahatonga aho sarokenatra sy mora matahotra ka satria ianao vao be foana matetika tamin'ny mbola kely dia atao fampitaha amin'ny hafa foana tsy mba mitovy amin'ny anina zay lafiratsiny eo aminao foana ny tenenina sy vetesin'ny olona isanandro fa raha ianao tsy matoka iny zavatra nyresantsika teo zao re miresaka fahasambarana zany tsika tsy azo sambatra mihitsy ianao raha volona sarokenatra satria vao mahita olona dia mangofotra mipararehatra matahotra tsy olona sambatra zany. Miresaka nono ianao fa nisy tely anankiray mba nantany olona teny an-dalana hoe iza moa le olona anampofontsiana teo amin'ny Azaliana dia tsy valy dia ketraka. Dia anaran'olona tsy heninao ve dia zay ve ny mahavery finoana anao? Dia tsy hitako aloha fa tsy manana ny fisainany ny olona. Mifantatra fotsiny dia jiolahy anankiroa ohatran'ny dahalo aty amintsika. Dia zay nisy dahalo anankiroa fa tsy hena teo kaiky. Ny anarana dahalo ka vao teo rofatarina. Sa tsy dia ino zava-dehibe. Ino tsy le olona jiolahy anankiroa ny tena zava-dehibe ho fototry ny finoanao fa le olona anankiray. Le ina andasaka ny rano ho anao. Iny ny zava-dehibe dia nefa fantatrao ny anarany. Ko ina ny amakina aloha amin'izay dahalo anankiroa tsy fantatra anarana. Za toko manana namana tovavy iray samy mbola mianatra zay. Rovavy nasain'ilay namako iona aminy tamin'ny fotoana fialan-tsasatra tsy navelan'ny neninay nefa fa dadanay no namela iona amin'ilay namako. Inona no antony tsy amelan'ny renim-pianakaviana ny zanany vavy? Ka satria be ahiahy izy matahotra izy sao dia tsy mahafehy teny ianao zay fotsiny iny. Io ndray nge lateo hoe ny fototry ny fitiavana nge dia ifampatokisany. Zao zao anao ny dadanao namelanao dia ozy ianao hoe ny dada ny tia kokoa noho ny neny. Zay dia avy eo ny reninao any eriny any voagaga
hoe raha ohatra tsy mifanakaikam-ponareo mianaka nataony ianyko ianao miraiki-po kokoa amin'ny dadanao ny aminy dia gaga izy za ve niteraka andry nitondra 10 volana andry dia za indray ny ataondry ohatro konao tsy nanana fitokisanako ity SMS ty no amaranantsika azy dia lanantsika ireo SMS be dia be ireo tsy voavaky ireo mba mety ve kay ireny tokantrano 7 taona niarahana ireny ve vao mivady sady efa miray trano nefa ny raharaha rehetra mbola tsisy vita inona reny dikan'izany tsy mety zany manaovinareo fisehoana manaovinareo vodiondry manaovinareo fisoratana manaovinareo fanamasinana zay vao tokantrano vanona zay ohatra mbola tokantrano maso zany tokantrano maso zany iny tsy tsara na eo amin'ny fiarahamonina fotsiny tondron'ny olona molotra ianao zay zay indray le obolan-drazatsika vaditsy na rasam-bodiondry fanondron'ny olona molotra zay tsy vady fa ranitra ozy izy zay ary maika ratsy be ya zay ny tapany faharoa idirantsika ny tapany fahatelo azy ny 22 443 90 na 22 442 09 ny lala telefona idirantsika mivantana ao anatin'ny fandarana rehefa renareo amin'ny alalan'ny telefona ny resaka izy fanaovantsika dia vonoiny radio na manalavitra ny radio ianareo nataonareo moramora ny radio fa afaka mifampieny sy mifampiresaka tsara tsika amin'ny alalan'ny telefona rehefa retsika ny amin'izay 22 443 90 na 22 442 09 miaraba tompoko sigareta tompoko mafimafy kely azafady mba hovanona daholo tompoko sigareta tompoko eny tompoko mba fanontaniana kely ho andro général enao eny teny hoe resaka fahasambarana dia ty zany mba karaha mba manitikitika saiko hoe ireo tanora amin'izao fotoana zany raha vao mitena za fahasambarana zany dia indry ao an-tsaina izy ireo dia hoe satria le sotrosotro kely le dorodoroka le inona kely ozy le misotrosotro kely midorodoroka kely ozy izy ny ataony hoe fahasambarana ka io sa manana ny fijery fahasambarana zany anie tsy mandalo 2 minitra na adiny ray ny olona mamy mety sambatsambatra fotsiny adiny ray dia avy eo mamitapina dia matory atatatra matory atatatra ve dia fahasambarana azafady tsy ampy za aloha tsy mikevitra amin'izany zay tsy manana ny fahamaritana hoe fahasambarana koa samy manana ny fahamaritany ka raha ny misotro moa ny tany fatra ny dikan'le misotro sy midoroka sy maninty izy teo mifoka rongony inge hanadinoana n'le fahasairanana fa tsy hoe fa mitady fahasambarana fa mitady fanadinoana an'le fahasairanana zavatra roa samihafa mitady tontolo hafa iainana zay mitady tontolo hafa iainana zay le manadino tena zava-misy andehanana amin'ny zavatra hoe eritreretana hoe mahatsara zay ngamba ya zay ny amin'iny satria fety koa ny andro teo dia mety be dia be no tratran'izay zavatra zay dia mety mieritreritra an'izay ny sady le izy le matofilavy le mama onge tena asa miarava tompoko alo mafimafy kely azafady lavitra be tsy isiany mihitsy lany fahana fotsiny le olona tsika rehetra zay mitra dia miteny mafimafy kely satria ohatra misy tsy fetezana ihany koa any amin'ny resaka telefona any fa ny atsika eto amin'ny radio mandeha tsara ny telefontsika 22 443 90 na ny 22 442 09 tiana mampatsiahy antsika fa mandeha amin'ny YouTube na amin'ny RTP live ihany koa ny fandaharantsika amin'ny tolakandro anoany ny famerenan'ny fandaharana tsy miova isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo tsy sasany tsisy anasorana tsisy anapina ny fandaharana amin'izay fa mandeha manontolo ka raha ohatra ianao tsy naharaka ny amin'ny fotoana tahaka an'izao andehanany vantana amin'ny alarobia maraina tahaka izao dia azonao atao tsara ny mijery azy amin'ny miheno azy amin'ny alatsinainy alina amin'ny valo tsy sasany na ihany koa amin'ny alalan'ny RTP live sy any amin'ny YouTube iny azonao jerijerena matetika eo ina moa le resaka ohatra zao ovina ny nisy fantarana ohatran'izao dia zao ndresahana tao azontsika atao tsara mijery ny zavatra ohatran'ireny na mihaino zavatra ohatran'ireny ihany koa somary sahirakiransika amin'ny fidiranao amin'ny telefona amin'izao maraina izao fa azo toa tsara ihany koa ny misisisy teo satria be dia be ianareo ny te hiditra be dia be ny te hiresaka ihany koa ny hevitra ao anatin'izay tsy voatery hitondra olana akory fa na reny soso-kevitra maro isan-karazany fijorona vavolombelona ihany koa dia azontsika atao tsara ao anatin'ny fandarany taka izao miaraba tompoko manata tompoko mba hovana tompoko mba hovana tsika rehetra tompoko eny tompoko
za tompoko manana zany hoe te-hitady fanampiana zany ary te anatinao vantana ny mon général fa saingy miasa ty amin'ny faritra ary lavidavitra le izy de za lehilahy zay 26 ans miaraka aman'olona ary miasako zany mikasika resaka fitsaboana zany hoe miankina manaina de misy fotoana za miray maraina vao any vao miditra ny trano de le olo tiako lasa sorena amiko tsy haiko manina le de ndray zay fa maly de nandray izy mamoaka resaka nandray manafotoana ana de nandray le izy le adatra ny lasa mivoaka ivelan'le fiarahamonina de teneny anao tena arakaraka de movy tiana ve le olo naraka agnamiko fa zany efa taloha niaraka tagnao fa nana problème tamin'olo tiana ohatran'izany koa de zany hoe zany hoe efa tsy mety aminao le asa koa de mbola miaraka amin'olo kafany za ty arina zany de mbola ohatran'izay koa hoe movy tiana ve le olo miaraka amiko sa hoe zany tokony andeha fanapahan-kevitra aminy satria za tsy manana asa amelomako ny tena koa io asa hoe mba io zany mba asa kely ho ana mba lova zany hoe napetraka dasiny ny fianarana de mba miasa ia de torohevitra ny angatako za tena teresaka direct tany amin'ny général fa lavitra de izy koa za tsy afaka mandeha satria mbola vao vetivety koa nandray service de tsy mahazo le congé lavalava de mba nataka fana torohevitra tompoko ia kantera tsara ohatrandre lazaiko teo raha ny faritano ianao dia any amin'ny amin'ny 10 na amin'ny 9 any ianao miantso ako afaka miresaka lavalavitsika amin'ny telefona zay fa eto tsinona tsy azo anaparana ny fotoana satria be dia be le olona te hiditra amin'ny antso io na narariva amin'ny dimy amin'ny enina ary anao dia efa afaka mamerina miantso rehefa azonao ny lara telefona rehefa mamarina fandarantsika dia omenareo ny lara telefona zahonany generaly dia raha ohatra ianao ka afaka mihaino amin'ny vantana dia tsara zay miarahaba tompoko miarahabo ien tompoko fano avy aty Toliara maheno antsika tsara ien tompoko musulmana manko zahay ien tompoko de mpampianatra fivavahana silamo mihitsy ny tenako ien tompoko de saika hoe hisaotra anareo fotsiny hisaotra anareo tamin'ny resaky ny général teo hoe musulmana ho izy rehefa tonga ny fivavahana de miara-miankohoka sy miara-miondrika izy rehetrarehetra tsy ankanavaka rehefa tonga ny fifadiana hanina amin'ny ray volana ramadan dia miara-mifady hanina avokoa izy rehetrarehetra maneran-tany ka de faly zay musulmana de misaotra betsaka anareo matetika manko zahay malahelo amin'ireny vaovao reny satria saika vaovao ratsy hatrany no heny mahakasika ny musulman fa androany ty izy de mba vaovao tsara vaovao mahafaly de saika hoe hisaotra anareo zany misaotra betsaka misaotra miaino sotra manaraka ny fandarantsika ihany koa satria ilaina dia ilaina ny fifanohanana sy ny fifampiresahana ohatran'izay ary rehefa marina ange dia marina mety tsy mety fa tsy voatery hoe fanaratsiana na fanakianana ohatran'izay rehefa tsara dia tsara rehefa tsy mety dia tsy mety ya 22 443 90 na 22 442 09 io no arahantsika dia io no raisitsika amin'izao fotoana izao mivantana ny fandarantsika toy ny voalaza teo ihany mbola manana minitra vitsivitsitsika amin'izao fotoana izao misy mpianatra ihany koa tonga amin'izao fotoana izao manao visite eto amin'ny onjam-peontra de Don Bosco ary mijery mivantana maromaro ankizy ireo no miaraka amintsika ihany koa mijery fandarana miarahaba tompoko salama tompoko vaovano mba hofanina daholo tsika tompoko eny tompoko mba misy problème kely général manambady de mananjanaka menada de le zanako faravavy zao mbola tsy vita bateny zay katolika de mba saika anontany hoe ahoana nataoko fa zay mivady nefa mbola tsy vita mariage religieuse fa vita mariage soratra fotsiny de nefa zay mbola tsy tapa-kevitra mihitsy ny ivady fa mbola misy problème nefa le zanaka tiana atao bateny ka de ny tena tsara nge dia manatona mopera ny paroasy ny paroasy antanio ny hevitry mopera io nge le dikan'le sakramita batemy eny zavatra lafy ny famonjena ary ny famonjena isam-batan'olona fa tsy isam-pianakaviana ka raha nareo mivady manana ny fiainanareo ny zanaka tokony mba hanana ny fiainany ary ama kristiana zay azo koa makaka miarahaba tompoko salama tompoko mba hovanina tompoko mba hovanina tsika mianakavy mon général de monsieur Flavien tompoko de miarabatsika na vitan'ny paka niara-nitsangana tamin'ny Kristy aran'izany inambara teo mba hanampy kely fotsiny zany
ny finoana ozy izy mon général teo a hoe tsika angambo aloha izy a tsy mba manaraka ombaibo roly izy sakanapitokely an'izay a itsika kristiana any am-piangona la mialatsina raha miteny an'ity a rehefa isehoseho ianao a de ampisehanao le finoana fa io finoana io ve tena iainanao eo amin'ny fiarahamonina entinao mandeha zany io hoe kristy raisinao ao am-ponao io raisinao amin'ny sakramenta masina izy a de ianao zany a kristy mandehandeha fa tena zay ve ianao eo amin'ny fiarahamonina zay ve ianao ao an-tokantrano zay ve ianao eo amin'ny firenena fa raha tena zay tsika rehetrarehetra milaza kristiana io a tsy ho zao ty firenetsika fa menatra ny finoana ny raisitsika tsy ampiseho atsika amin'ny asa le zavatra tokontsika zay ny tiako atongavana zany tena iainana le finoana lekenao teo aho zao de na eny misy mpivady teo ny teny hoe mialatsiny raha somary fa eniko le izy teo hoe zay ozy izy a mpivady manana problème izy tsy amety iny aloha zany maninona moa le zanakao ainao mamonjy ny mpanahy nefa ny anao mivady ara tsy miroso am'le sakramenta de ny zanakao no raita ianao aloha ny tokony voalohany modely ianao ray aman-dreny miroso amin'ny sakramentany mariazy manaraka ho azy ny zanakao avy eo ainao le dikany sakramentany raisinao manaraka ho azy ny zanakao fononao ara ianao ary ray aman-dreny modely fitaratra tsy miditra am'le sakramentako maninona le zazy fononao angeno andraisana sakramentan'le zazy mariny zany izay ny tiako tenenina mafisina fotsiny tsika rehetrarehetra raha ohatra ka manam-pinoana de ty vavaka de ampiarina amin'ny fiainana le vavaka tsy misy lanitra ty tany ty fa zany hoe zao menatra tsika ka ny olona hono manao an'izao de mba manao ka ny olona mono manao fa ianao inona ny andraikitra raisinao ianao aloha mijereva ny tenanao fa aza mijery ny hafa ianao aokasany ianao ray ianao vitanao ny adidinao amin'ny maray ianao reny ianao vitanao ny adidy mareny ianao zanaka ianao vitanao ny manaja an'le ray aman-dreninao misy fifandraisana avy eo misy fifanakaloza-kepoka za ihany ny tiako tenenina fa io marina mihitsy ny teniny generaly hoe mandeha eo amin'ny fiarahamonina eo atokantrano mipita amin'ny firenena tsy afaka misaraka reo ka ny dikany a ao atokantrano aloha ny atomboka aza misersa midia 14h ao an-tranonao aloha atomboka voalohany mametra ny fanontaniana amin'ny tenanao ianao za ray a hitako ve ny adidy amin'ny maray a za reny a hitako ve ny adidy amin'ny mareny a mitatra tsy kelikely zay tonga hatrany am-piasana tonga eo amin'ny firenena tonga hatraizatraiza fa aza mieritreritra zavatra lavitra zany mihitsy fa atombo eo an-trano aloha zay zavatra zay de mepity zay fa de misaotra indrindra reto sotra indrindra tompoko fa fandraisana anjara fa tena zava-dehibe ary mampieritreritra atika daholo nge zany zavatra rehetra zany marina loatra ny teninao teo tsy sokianina mihitsy fa tena iombonako zato isan-jato ny fitenenana fa de makasitraka makatelina tompoko amin'ny fandraisana anjara miaraba tompoko miaraba tompoko ien tompoko mba vanina tsika rehetra tompoko naika mba nytano a le télépathie reo ve tena misy tena marina misy tena misy tena marina misy tsapako ihany manko hoe rehefa le malahelo an'le zanako de tena tsapako hoe malahelo tokoa de rehefa tafahoana zay de miresaka ty misy fotoana nefa malahelo anazy fotrany tsy mahatsiaro hoe miantso izy na ohatry zany de tena misy misotra tompoko tena misy ny télépathie ary matoa atao hoe télépathie de mifanalavitra nareo fa tena misy io io eritreritra io ani tika moa efandraisaka ihany hoe io vatan'olombelo io misy onja mepity izy io ary anisan'ny onja mepity io le lazaina hoe télépathie io tena ohatrany hoe misy ifandraisany le fisainana izy mieritreritra anao ianao mieritreritra zay le télépathie ohatrany malaheloelo anao na ohatrany hoe falifaly ianao salam zany de raha mifankahita zaho nisy fotoana tena natsiarovako zay le télépathie araka le hira hoe manonja tony onjy zany fahatsiarovany zany zay mihitsy mahafinaritra ho amin'ny resaka miafa avy any ndao fitintsika zay voalaza re ia de raha fitintsika le zavatra voalaza teo de anisan'ny zava-dehibe io isitsika ny le hoe am'le fanajanan'le mahaizay mahaizayn'ny tsirairay avy de anisan'ny zava-dehibe ihany koa ny hoe le mifanakalo hevitra araka nazaitsika dia anisan'ny tena zavatra tena ilaina hoe ataovy zay isiny fanakalozaka io hoe tsy misaraka mihitsy hoe ataovy zay isiny fanakalozaka miteraka zavatsoa be dehibe io
ary anisan'izany ny fahasambarana dia mbola toizantsika indray izy a fa amin'ny manaraka amin'ny tapabolana satria amin'ny voalohan'ny volana May a fetin'ny asa dia mba maniry antsika rehetra mba hanana asa mba hianoka an'izany atao hoe fetin'ny asa fa dia mampalahelo loatra ilay olona tsy hanasa nefa hitotorepika tonga ny voalohan'ny volana May. Ia, zay ny fantarantsika dia raha tia iona général ianao a dia atsoy ny 22 443 87 rehefa azonao amin'ny lara telefony 22 443 87 io ny lara telefony général dia atsoy izy isaky ny amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo maraina amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa ny tolakandro dia rehefa miresaka nareo misy général dia atao ny fotoana izay omeny ianao sy ny toerana izay omeny ianao amin'izay fotoana izay ianareo any amin'ny faritra kosa araka ny voalazany teo dia azonareo tao tsara miantso azy isaky ny amin'ny 5 amin'ny ariva na amin'ny enina noany amin'izay izy efa tsy mandray olona tsony dia mahazo fahafapo ianareo amin'izay fotoana izay tsy zato isan-jato akory ny fahafapo fa mahazo zay tokony mba ilaintsika amin'izay fotoana izay tsy misy ny fahafapo zato isan-jato zany dia mirarina sosiny tsara ho antsika rehetra ny famerena fantarantsika isaky ny alatsinainy alina valo sy sasany ny fantarantsika koa dia arahantsika eo amin'ny RTP live sy any amin'ny YouTube et Bruno teo amin'ny lafiny teknika mihaja c'est-à-dire teo amin'ny fikirakirana ny sary dia makasitraka antsika rehetra veloma toko mba hovanina